Fapansuna tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano soto madio no tena fahasalama ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja sy mampanankarena asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene ny fapansona tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano soto madio no tena fahasalama ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja sy mampanankarena asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene Asin Madagascar, Kula Josephine Amanda. Asin Madagascar, Mumachumana Nitangazana. Asin Madagascar, Valentino Mutisana Amanda. Asin Madagascar. Anisan'ireo antoko politika nahazo fanasana tamin'ny lanoa namarina ny faharoa taona ny joroany diany melaky tsimpoly tany Besalampy omaly ny antoko maintso asin'i Madagasikara notariny Front Nationaliny Sara George Rabiarsoa. Resy lahatra ny antoko fa mahomby sady tsara toahana iodina hiantoka ny fandriampahalemana any amin'ny faritra melaky io izay mila alaintahaka ho an'ny faritra sasany. Ho mariky ny fanoahany diany melaky dia nanolotra vola ray tapitrisa ariary ny antoko mba ahafahany komity mampandroso io rafitra io. Na dia tsy ao anatin'ny fitondrana izahay ny antoko maintso dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoan'ny firenena. Volany madiodio rahateo no ahafahany manao izany. Nisongadiny io nandritra ny lahateny nataony Front Nationaly izay nanamafy ny mahazava-dehibe an'izany diany melaky izany. Antoko maintso hasi Madagasikara tsy antoko ao anatin'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny ary na izany na tsy zany nanoana hatramin'ny voalohany ny dina amin'izay hainao aman-jery mbola afaka andehananay isaorana ary deraina manokana ny vahoaka ny Besalampy romboy mazay nareo e isaorana ary deraina manokana ny vahoaka ny Melaka Ray Manontolo romboy zay nareo e satria ny fanaovana zao dina izao ny fanatanterahana azy ny tombontsoa azo avy aminy dia mendrika ho alaitaika eraky ny faritry Madagasikara Ray Manontolo. Ny fampiarantsika ny dina dia efa endriky ny atao hoe fitsinjaram-pahefana mazava tena ampiarina izay voiziny antoko maintso ao anatin'ny programmany ary isaoranay ny chef district teo izay nilaza fa Ray Besalampy dia efa vonona amin'ilay fifidianana satria tsy zavatra tsotra ny iainana izany hoe ny lalàna no mivoaka avy amin'ny fiarahamonina ary lalàna tsy natao hifanindrina tsy natao anaovana didy-jadona fa lalàna mampivelatra. Distrika mihemotra i Besalampy hoy ny Front Nationaly antoko maintso asin'i Madagasikara betsaka ireo fododrafitrasa tokony harenina nahazo tombony manokana tamin'izao fitsidihany izao ireo sekoly mila afanarehana toy ny CEG sy ny lycée izay samy nahazo 10 hetsy ariary isany avy ankoatra ny fanolorana baolina maillot ho an'ireo tanora mpanao baolina kitra ampikambana ao amin'ny antoko. Inona tokony azo amezana ny dino tanterahana taty Besalampy? Voalohany aloha nisy fanasana azon'ny antoko maintso amin'ny resaka dina izay efa nitoananay hatramin'ny voalohany hoe zany dina zany indrindra fa hoe mamaly ilay etaetan'ilay vahoaka amin'ny resaka fandriampahalemana dia tokony natao ohatra mihitsy ny faritra rehetra manerana ny nosy ary efa ataoko hoe miainga sady ilay tena hoe fitsinjaram-pahefana andraisan'ny vahoaka ny tanànany ny fandriampahalemany ny fampandrosoana tedaviny ka ny antony maro ohatrany nahatonga manay maintso taty Besalampy. Tena hita aloha dia tanàna farak'izay ataoko hoe mihemotra angamba aloha Besalampy raha zao ny dinihana tsy misy arabe tsy misy lalana zany vita na ray ary osa dia osa na le braon'ny distrika izay ataoko hoe misolo ny androm-panjakana eto tsy ampy mihitsiny ny resaka sekoly satria dia any anaty tsena ny ankizy mianatra
tsy hisy tsony ny lakan-drano sy ny barazy mandeha na ny iray azy ary doro-tanety no hita be da be. Misy ny ady tany ary ataoko hoe le olona nefa tia mokatra izy ary afaka mamokatra vary izy afaka mamokatra zavatra maro, misy ny trondro, izany hoe tena tokony sotro mihitsy zany ny fari-piaina ny mponina eto Besalampy ary eraky Melaka. Ny zavatra faharoa tsapa dia hoe mandra ny tany. Aty zany tsy mba misy raha mandriky, tsy mba misy hoe isan-kerinandro dia misy olona 20 voatifitra satria dahalo, fa milamina ny tany ary mifankahazo ilay fiarahamonina, na dia misy antoko politika maro ary ao anatiny na dia lavitra ny atao hoe Boeny izy na lavitra na Antananarivo dia milamina. Izay aloha zany nandalo izao dia nanome fanomezana maro ho an'ny CEG, ho an'ny lycée, ho an'ny commune koa ary ho an'ny maitso moa zany mazava ho azy. Voaray tsara ny fangatahana isan-karazany dia hijery ny afaka nampiana satria rehefa milamina ny tany dia afaka miroso nefa mpandrosoana ary ny zavatra nafinaritra koa dia Besalampy zany dia laza izy fa vonona amin'ny fifidianana ka izay angambany aloha ny tena tokony rosoana mba ahafahantsika hametraka fitondrana manana legitimité ho an'ny rehetra na ho an'ny tafika na ho an'ny olon-tsotra. Sotra dia iainga koa zany tsy miroro misy fahampotehana tontolo iainana, misy fahampotehana ny ara-pomba mihitsy, izany hoe ilay eritreretintsika ho tokony atao no tsy atao satria dia ny tokony hampianatra antsika no tokony atao tsy mampianatra antsika an'izay izany rehetrarehetra izany no mila hajanona mba tsy hampodika an'ilay taranaka ka ny maitso dia antoko tsy ao anaty fitondram-panjakana, izany hoe izahay rehefa mandeha ohatr'izao dia tsy mba mampiasa izay na volam-bahoaka na ny fiaran'ny fitondrana na ministera na ny mpiasam-panjakana. Mahaleo tena tanteraka izay ary madio ny fomba fiasanay.